Fahitana sy Teny. Mampafantatra ny hery miafina ao ambadika izao Kristy tsy fandriam-pahalemana izao sy ny fitaky Satana hampididozany olona ao amin'ny faminaniana 724 ary ny tsara ho fantatra ao amin'ny vahaolana hitan'ireo mpanao politika sy manam-pahaizana izay heveriny fa amany olona n'izao tontolo izao sy hampisy fampandrosoana maritra ho an'ny isam-pirenena kanefa misy fitaka sy fandrika ny devoly izay atonga fahorian'ny fanahin'ny olona maro any amin'ny elo. Tsapako fa sarotra ny mino sy miresaka ireo fahitana sy Teny hitako ireo amin'ny olona. Ary 3 taona mahery volana vitsivitsy lasa izay dia nangina tanteraka mihitsy aho aloha ka nitsahatra tsy nanao intsony ny asa fitoriana sy ny fanentanana fanaoko. Nandritra n'izany anefa dia zava-doza maro no reko sy hitako teo amin'ny manodidina ary tsapako teo amin'ny fiainako sy ny ankohonako. Ary amin'izao fotoana izao dia mazava be ny fahitana hitako sy ny feoreko fa kely sisa dia ho tanteraka indray ny programan'ny devoly manaraka sady anisan'ny lehibe indrindra. Ary fanahin'olona maro no verany amin'ny elo satria tsy mahatakatra ny fomba entin'ny devoly mamitaka sy mamandrika azy amin'izao vanim-potoana izao. Ko mahatsapa ao manana didy sy andraikitra lehibe aho ankehitriny anoho indray ny asa fitoriana sy ny fanentanana ampafantatra izao tontolo izao hatramin'ny faran'ireo fahitana sy Teny hitako izay efa saika ho tazoniko ho asa amin'irery ireo. Amin'ny kafaliana hatrany tompoko lasy tompoko vavy no hitsidiana ny tokantranonao amin'ny ity talata 7 ny volana Aogositra taona 2024 ity ny fandaharana andao resana no mitsidika ny tokantranonao ary dia asaina sahady ianao hanaraka izany fandaharana izany hatramin'ny farany. Politika sosialy izany no hitantsika ato anatin'ity fandaharana androany ity. Azo lazaina hoe olon-tsotra no vahin'ny fandaharana fa tsy olona efa fahita isan'andro izay miseho eny amin'ireny hainao manjery samihafa ireny. Na izany tsy izany fantatry ny olona ndray matoa fidy mpanentana Ratolojanahary Fidy no ahafantarana azy ary mpikaroka ara-panahy ihany koa miarabanao tonga soeto fandaharana. Miarabanao ny aina dia miarabanareo rehetra koa mpanaraka ny fandaharana andao resana amin'izao fotoana izao. Mpikaroka ara-panahy zay no avy hatrany dia voarayako tao anatin'ilay hoe iza marina moa ndray matoa fidy mpanentana. Ianao manao an'izay fikarohana izay ve ho an'ny Madagasikara ihany koa neritreretinao tiako anontaniana mantsy hiditra amin'izay rehefa avy eo amin'ity olana mitrangy atao amin'ny firenena ity izay rehetra mpikaroka ihany koa dia milaza hoe mikaroka mba ho an'ny tombotsoan'ity Madagasikara ity. Ianao ve nanao an'izay? Vao nanomboka nisy izao zavatra misy amintsika eto Madagasikara izao dia samy mikaroka vahaolana daholo ny olona rehetra. Inona ny vahaolana tokony atao amin'izao zavatra izao. Anisan'ny ray amin'ireo mba nikaroka vahaolana koa izany dia izay moa amin'ny mahampanao ara-panahy dia teo amin'ny sehatry ny ara-panahy sy ny lafiny maha-olombelona no nikarohana. Dia tao anatin'izay zany no nahitana fa izao zava-misy amin'ny fiainantsika eto Madagasikara izao, tsy eto Madagasikara ihany fa amin'ny firenena maro eto ambonin'ny tany dia misy resaka ara-panahy avolenta be ao anatiny ao. Ny zava-misy ndray matoa fidy hiatrika fifidianana isika izany efa miroso kelikely any amin'izay vahaolana ao anatin'ny feuille de route moa zany io tiako ambary io. Tiako antaniana ihany ty fantaniana ity hoe tao anatin'izay fotoana izay ny mpitondra ny fiangonana apokalipsy ohatry nefa elaela ihany nanambara hoe isy fifidianana amin'ny taona 2024. Izay tiako antaninanao hoe ianao milaza fa hoe mpikaroka ara-panahy nitady vahaolana ihany koa tsy hitanao tao anaty vahaolana ve izay hoe hiatrika fifidianana isika. Mahakasika an'io resaka faminaniana nambara tamin'ny hoe 2024 fifidianana io nanao conférence de presse zay tamin'ny herinandro ambony iny dia nampafantatra ny mpanao gazety mihitsy mahakasika an'io faminaniana satria ao anatin'le vahaolana le izy. Ao anatin'le vahaolana hita zany hoe ny fahatanterahan'ny faminaniana amin'ny 2024 dia hitondra vahaolana
ho an'ny Madagasikara zany. Zany hoe marina ny teny pasteur Mayol ve aminao sa hoe hiditra amin'izay mihitsy tsika satria tao anatin'ny fahitana zay nampahitana azy zany tamin'ny taona 2005 mbola filohan'ny mpanentana tao amin'ny fiangonana apokalipsia aho tamin'izany dia nahita sy nahatsapa fa ny amaro ireo olona reko miresaka sy miady hevitra ary mamoaka ny heviny mahakasika ny faminaniana 3 na tao amin'ny fiangonana na tety ivelany ary indrindra ireo mametraka fanontaniana amiko eny ampitoriana teny dia naniry mafy aho ny alalany tena marina mahakasika io faminaniana io ary mba ho afaka hamaly ny fanontanian'ireo olona mametraka fanontaniana tamiko ireo. Fantatra nefa fa tsy hisy mihitsy olombelona afaka ny hamaly na hanome any valiny marina tamin'ireo fanontanian'ireo. Nanomboka teo ny nisy fanahy nitarika anao tahaka ny nataon'ireo mpaminany taloha, mitokana, mivavaka sy mifady anina rehefa misy zavatra tiana ho azo avy amin'Andriamanitra mivantana. Indray andro raha nitokana sy nifady anina nandritra ny andro maromaro tao amin'ny tendrombohitra iray aho, ary nanao ny fomba fivavaka fanaon'ny Jaona sy ny Mesi, mivavaka amin'ny fanahy dia nahita Fahitana sy Teny nanome any valin'ireo fanontaniana ny lako valiny hatramin'izay. Tamin'izany nalalako voalohany fa tsy avy amin'Andriamanitra arak'izay nanambarana azy ny faminaniana 3 fa nataony devoly tahaka ny nanaovany an'i Kristy fahiny ilay mpaminany. Avy eo ny devoly nitondra azy niakatra ka naneho tamin'ny indray mpimaso ireo fanjakana amin'izao tontolo izao. Omeko anao daholo ireo fanjakan'ireo mba mivoninahy fa efa natolotra azy zany ka omeko izay tiako omena azy ho anao avokoa ireo rehetra ireo raha miankohoka amiko ianao. Anao kontratsika fianao apenareo anao kontratsika eskontra aminareo apenareo anao misy atinay menay anao tasy ny fanjakana asa fialamoka sikry anao tsy nanaiky teo amason'ireo olona nijery ny kontra nambarany devoly taminy izy tamin'io fa izao kosa nahita tamin'ny Fahitana sy namarina tamin'ny Teny fa efa nanao kontra izy ireo ary miara-miasa manatratra tanjona. Tsy tonga dia ninan'io Fahitana io tamin'izany ambarako aminao ny aina. Tsy tonga dia ninan'io Fahitana io vetrany hoe vao nahita an'ilay Fahitana dia nino fa natao hatra aloha tamin'izay fotoana izay dia sany lazalaza n'io Fahitana mihitsy na tamizana nanomboka tamin'ny 2005 dia taoriana izay dia nanao fikaroana zany netiko hoe anaporofona na anadisoana ny fahamarina n'ilay Fahitana izay hitako nanomboka tamin'ny 2008 tamin'ireny zavatra niseho teto Madagasikara eny zany dia nahita proof be dia be nanamarina n'ilay Fahitana sy Teny izay hitako fa tsy avy amin'Andriamanitra marina le Fahitana ilay faminaniana 3 nambarany ny lehibe anay zany tamin'izany fotoana zany ary tsy hitondra soa ho an'ny eo amin'ny fiainan'ny akamaroan'ny olona ny fahatanterahana fa vao mainka azy hitondra loza dia misy proof be dia be zany fa tsy tenitenenina be fahatany fotsiny zany. Ka izay tiako anontaniana hoe ohatra mampatahotra mihitsy fa zavatra teneninao zany hoe isy zany ny fifidianana amin'ny taona 13 fa isy indray ny krizy ao aorianan'izay na ny olana ao aorianan'izay ohatratra izay fandraisako azy ary le izy zany mihoatra lavitra an'io zay ary satria ambarako aminao fa araky ny mampikaroko ara-panahinay zany resaka ara-panahy moa satria nifangidotra be amin'ny resaka ara-panahy io faminaniana 13 dia raha fantatry ny olona zany le profety aminay hoe inona marina ny hery manatanteraka n'io faminaniana 13 ary ahoana ny fomba hoentin'ilay fanahy manatanteraka n'io faminaniana 13 dia ho gagy ny olona hoe ay ve misy an'izany ay ve zava-doza oatra zany ny ao an-damosin'ity zavatra ty fa naizara aho mbola veriko aminao ihany fa tsy nino aho tamin'izany fotoana zany. Ono azonao tenenina avy hoe inona le proof? Anaky telo zany no azoko resahana eto. Ohatra zany tamin'ny taona 20 iny hoe tao aorianan'le nahitako an'le Fahitana zany dia nikaroka proof anamarinako le Fahitana nanadisoko azy dia nahita ary zava-doza tsy napoziko ho hita. Tamin'ny taona 20 dia nisy hetsika ara-panahy lehibe nataon'izy ireo tamin'ny faritra maro teto Madagasikara, délivrance, fanapahana ny ozon'ny Madagasikara sy fanafahana ny malagasy hoy izy ireo. Izao kosa nefa dia efa nafantatra teny meloa fa efa tsy Andriamanitra intsony no maniraka ireo olon'ireo amin'izao dian'izao ary tsy hitondra soa fa ahatonga zava-doza ho amin'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy ao aminy ny ho vokatry io hetsika ataon'izy ireo any amin'izay alehany ihany io. Nambarako tamin'ireo mpanentana namako io Fahitana sy Teny hitako io ary nanao conférence de presse izahay tao amin'ny tala rariasina Analakely
nampafantatra koa ny mpanao gazety io Fahitana sy Teny io. Indrisy nefa moa fa tsy nisy namoaka ny fanambarana izay nataonay ireo mpanao gazety tamin'izany na de marobe azy izy ireo ny tonga namaly ny fanasana nataonay. Tao aorianan'ny conférence de presse de nitoy ihany ny fikarohana nataoko. Ka rehefa nijery sy nandinika lalina ireo fireketana sary sy feo izay mirakitra ny zava-nisy rehetra tany amin'izay nalian'izy ireo tany de nahita fa hay tsy vitany hoe efa tsy Andriamanitra tsony ny maniraka azy ireo, fa mbola devoly mihitsy koa no mitari-dalana azy sy anontanian'izy ireo izay toerana ho ale. Aiza Retoany? Atoroy tsara! Aiza? Ambany aiza? Ambany aiza? Ambany aiza? Ambany aiza izy atoroy tsara ambany aiza? Ambany aiza? Nahita ihany koa fa ay rehefa misy zavatra tian'izy ireo fantatra eny an-dalana eny de miantso ny fanahany devoly izy hiditra ao amin'ilay olona. Teto de nampisotroan-drano aloha ilay tovolahy alohan'ny hiantsony ny devoly hiditra ao aminy. Ary rehefa tafiditra izy reto ao amin'ilay tovolahy ny devoly de nanontaniany sy nasainy nanoratra izay tiany ho fantatra amin'izay avy eo. Voarara ny lalàn'Andriamanitra nefa ary tena tsy akasitrahany mihitsy ny fanontaniana na ny fakan'ireo olona izay milaza fa mpivavaka aminy saina na fanampiana amin'izay manao azy ho tsindrin-javatra na ankolaka na mivantana na amin'ny endrika manao ahoana na amin'ny endrika manao ahoana. Teto de plan manoro ny lalana ho aleny na notanian'izy ireo sy nasainy ho soratan'ilay devoly. Ireo mpivavaka na mpaminany na mpisorona fahiny raha misy zavatra tiany ho fantatra na inona na roviana na taiza de Jehova no nanontaniany ary mamaly azy. Fa mbola tsy nisy mihitsy tamin'ireo mpivavaka tamin'izay nahariny zavatra rehetra na ny tany na nila saina sy fanampiana tamin'izay nanao azy ho tsindrin-javatra afa-tsy Saoly mpanjaka fahiny rehefa nialan'ny fanahin'Andriamanitra izy ka tsy namaly azy intsony Andriamanitra. Naro Jesosy, le tena zavatra misy resahana alefa soaty. Alefa miasa maina reo fa tsisy fitapitahana reo. Maina reo tsisy fitapitahana reo. Tsy adala tory zay. Misy fanan'Andriamanitra bitsika atao anatin'ny tilo ity. Malaky. Tsy fa mitapitaka eo. Ity Jesosy. Alefa soaty. Mandidy anara zay. Fa efa ny Kristy no mandidy eto. Lekany. Marina no voatra eo. Zay marina no voatra eo. Ny rano Kristy nanatsany tamin'ny atsasaky ny herinandro. Malaky. Malaky. Nareo nandita. Miaraka midikany. Miaraka midikany. Angana soraty midikany. Malaky. Malaky. Atika io malaky. Malaky. Mbola misy reo mbola misy vito. Mbola misy feno. Alefa tsy feno. Mbola tsy feno. Tsy feno soratsy mbola tsy apy ity. Feno. Malaky. Oh. Suratio. 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 Alefa dikany io. Suratio malaky. Malaky. Iza le amtarina reo io. Maingana malaky. Suratio. Dadino. Amin'ny anarany. Angana. Naro tony amin'izany Jesosy. Miteny filasana azy. Tsy maintsy voalaza daholo dikan'izy rehetra. Zay fotsiny. Efa fantatra zay io. Avelao azy mbola ampy io. Tena hevitra izy rehetra. Tena hevitra izy rehetra. Anefa tsy ampy io. Tanana iray sy tirao io malaky. Hevitra izy rehetra.
hevitra ny fitambarana io ilainy teto dia nahita aho fa efa te hiala ao mivatan'ilay tovolahy ilay devoly fa mbola tsy nahaveran'izy ireo satria mbola nisy zavatra tsy nazava taminy Sisy afaka mandevana eto raha tsy milaza marina amin'io inona ny dikanao taka tikao soraty tikeo mazavy tikeo mazavy io tsy mandeha aloha tsy afaka maka izy eo koa ny dikanio soraty mazavy mandidy ianareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta zahay ilay mampitandretsasaky ny herinandro ary teto dia nahita indray aho fa tsy nanaiky ny baiky sy ny fandidian'izy ireo azy hijanona intsony ilay devoly fa lasa ihany ary rehefa lasa ilay devoly dia nandinika amin'ny plano meny sisa no azon'izy ireo natao dia ohatra zao zany le toeranao anao fahatsika anaovana an'le asa zany raha zao fijery azy zao plan mihitsy zao plan zao dia ty zao ohatra ny varavara ty le soratra maly tamin'le andra ka izy indray tsy tiany nandeha meloty an'ty teo amin'le tanana fa tiany nandeha meloty todikananao an'izao zany le tamin'le soratra amin'ny tanana ty tiany laso atato ty ohatra ny iksa nadio ay nisy an'io farany nisy ty iksa ty farany ohatra io le tena zay nlatsikisanao hoe ve ohatra ny hafafy io farany ty nahita ihany koa fa aika le devoly mihitsy no mibaika azy ireo eny an-dalana Janonareo asatsy aro janony etinareo dia tao janony anareo dia tao tao nilay ka tsy hitanareo io fa tsy mahay kôty nareo efa soa zany koatrany dia mijanony eo ary nareo ka mandidy zay tsy zanony eo aiza le lalana zay tsy zanony eo ka teneny ny kôty raha zay jalala maninona tsy hita zany io lalana io ary tena mamalivaly sy mitrerina azy ireo mihitsy ilay devoly rehefa tsy manaraka izay baikony izy ireo teto dia nianatra nandà mibaiko an'ilay devoly izy ireo kanefa tsy naharitra fa nanaiky ihany tamin'ny farany nahita ihany koa aho fa hatramin'izay etsika tokony ho atao aza dia ilay devoly hatrany no manoro sy mibaiko azy ireo nahita sy nalala ihany koa fa ainy tao ambondrobe dia fotoana efa ny fanomezan'izy ireo talohan'ny niakarana tao ny fanahy rehetra amin'ity telo-bohitra ambondrobe ity ny fanahandro andriana telo ireo zay mitoetra tao amity ny fanahandro Lucifer ny fanahandro Belzebub ny fanahana vazimba fanahana tromba kalanoro kokolampy zazavavin-drano ny fanahy ty amin'ny tenom-bohitra rehetra ety ny fanahy eny amin'ny lanitra eny ny fanahy eny amin'ny rivotra eny ny fanahy anatin'ny tiala ety ny fanahy anatin'ny rano any miantso anareo amin'ny anaran'io Jesosy maty 3 andro sy 3 alina io amin'izao ora izao miantso anareo rehetra eto ny fotoana fanaovatsika miantso anareo tongavy eto ianareo androany ny fotoana atsika efa androany ny fotoana atsika ko dia miantso anareo malaky anareo rehetra ianareo rehetra any zay fanahy rehetrarehetra eto Madagasikara namerina intelo izy nampatsiahy fa eto ny fotoana ifanaovantsika androany ny fotoana atsika efa androany ny fotoana atsika ko dia miantso anareo aho misy dikany lehibe io fampatsahivana naverina intelo io fa tsy afaka ny ho fantatra na ho takatra izay tsy mandiny zavatra lalina mihitsy efa tonga daholo nareo atsoro sefinareo malaky miandry ny sefinareo miandry ny sefinareo ary ianao eto ny miantso azy mandidy aiza ny tonareo azy aiza malaky iza ny anarany lehibe nareo iza ny anarany Belzebub amin'ny anaran'io Jesosy maty 3 andro sy 3 alina io metsona ianao malaky tongavy ianao
ianao. Tonga. Ha? Velao iny. Apetao. Izy io. Apetao. Izy io. Apetao. Tonga ianao. Tonga. Avy ianao ty. Ary ianao. Ary malaraky tsika miresaka. Aty ianao. Amonjy ny fireneko na natsovako anao. Azonao. Anafaka an'ity fireneko ty ka tonga ny fotoana. Tonga ny fotoana anafahako an'ity firenenay malagasy ty. Tsy anarotsony ty fireneny ty. Tsy teny diso velively ny hoe amonjy ny fireneko ny antsovako anao. Fa ho an'ireo tsy mpandiny zavatra lalina dia teny mandeha ho azy zany. Fa ho an'ireo mpandalina kosa dia misy dikany lehibe io teny io. Kiry nefa nataonareo sorona ty. Misy antony lehibe koa. Zay mbola ho ampahafantarina anao amin'ny manaraka ny antony fanontaniana isan'ireo fa natao sorona io. Fa ny farany resaka ny fanaovan'izy ireo dia hoe ireo malagasy fatoro anareo reo. Manomboka amin'izao raha tongavana eto Amborobe zao. Faranana ny dianareo. Mazava. Azo. Herinany amin'ny toerana ny alanareo nareo. Mazava. Mazava. Aloha daholo ary nitanareo. Zao dia orony daholo. Ny azo mainty rehetra. Doany eo io. Alao daholo. Alefasany amin'ny toerana misy azy. Efa afaka teny amin'ny toerana nyteneniko tao tany tao Taninarivo tao. Ary ny tatemba lavao. Aiza mbola tsisa tavela ipetranareo izy. Aiza. Azantany isanay. Lazao. Ayana amin'ny tanty zay. Miara teto Madagasikara misafidiana zay tiareo toerana andehanareo ny pitany tsy raharahako fa neto fotsiny tsy anareo tsony ty. navoaka ny saritany Madagasikara. Notondronana ny didina azy. Ty Madagasikara ray voatra ty fa tsisy toeranareo tsony tory lisfera. Mely zay boky. Fanahy ratsy rehetrarehetra. Zay fanany amin'ny fiangonana rehetrarehetra any. Ranomasin'ny Madagasikara ity. Ny arena rehetrarehetra zay nafeninareo dia voaka manomboka amin'izao. Madagasikara ity. Tsy anareo tsony manomboka amin'izao. Ary ireo fanahy Jesosy Matsoma rehetra dia efa manaraka anareo daholo. Fanao anareo tsony ty Madagasikara ty manomboka amin'izao. Zany no miteny amin'izany amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy maty 3 andro sy 3 alina io. Halleluja. Etsika zao. Amin'ny 5 latsaka fahefany zao ny datin'androandroany 25 février 2008. Taorinan'ny etsika rehetra dia nitehaka izy ireo. Ary nino sy natoko fa afaka i Madagasikara. Tapaka ny ozon'ny Malagasy. Ary lasa ny ampitan'ny ranomasina amin'ny firenena hafa lavitra ny Madagasikara ny devoly satria efa noroahana izy ireo ho any ary efa nanaiky teo masony fa hialy eto Madagasikara. Indrisy nefa fa heritaona taty aoriana dia zava-doza nahatsiravina mbola tsy nisy takan'izany no nisy teto Madagasikara tamin'ny 9 Janoary sy ny 7 Febroary taona 2004. Marina sy tanteraka tamin'ny Tsipriany ireo Fahitana sy Teny hitako ary efa nambarako teny meloa tamin'ireo mpanentana namako sy tamin'ireo mpanao gazety hoe tsy hitondra soa fa hahatonga zava-doza mahatsiravina ho amin'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy ao aminy ny ho vokatr' izao hetsika ataon'izy ireo zao satria tsy ny ozon'ny Madagasikara no tapaka na ny vahoaka malagasy no afaka devoly fa ireo devolany amin'izay alehan'izy ireo any no ho voadelivre ka ho tapaka ozona sy ho afaka hivoaka amin'ireo toerana misy azy avy tsirairay ihany. Ny tena marina mantsy dia
efa ely ireo devoly ireo te hivoaka tamin'ireny toerana nisy azy ireny ary anao asa taty ivelany fa tsy afaka raha tsy natarika ireo olon'ireo tonga tamin'ireny toerana nisy azy ireny ary zareo nanao etsika rehefa tonga tamin'ireo toerana fananao mahery Andriamanitra iray napaka tamin'ity toerana ity voninahitra tolotrana afaka nigadra hoy izy fa ny zavatra tsy fantany dia tsy nigadra an'izay tao an-tsainy no afaka fa nigadra an'ireo devoly tao amin'io toerana io tao aorianan'io dia mbola notohizako ary nidirako lalindalina kokoa ny fikaroana nataoko satria nanomboka tena nahaliana io zavatra efa hita sy fantatro ary dia nahita indray aho fa hay ny devoly sasany ihany no noroahana izy eo any ampitan'ny ranomasina fa ny sasany kosa ny raha ny amitahiraka tamin'ireo vahoaka malagasy teto Madagasikara ihany. Tsy mino ty fahefan'Andriamanitra sy ny heriny ty sy ireo mpitondra fivavahana fa zao tsy mahazo mitabataba aminay mazava fa raha vao mitabataba aminay dia dana mitsany an'le piskoko dia ataovy ohatrany zao ataonao zao izy eran'ny tanàna amin'ireo manetika rehetrarehetra ataovy tena mbarako aminao hoe tena ankona raha nahitany zay zavatra zay ary ny anatanjaka ny faresen-dahatra fa tsy avy amin'Andriamanitra marina tsony ny akamaroan'ny zavatra mbara sy ataon'ity mpaminany ity tsy misy mihitsy mpaminany avy amin'Andriamanitra na olona manana ny tenin'Andriamanitra mitoetra ao am-pony ka aniraka devoly ampahory izay rehetra tsy mino ny zavatra ataony sy tsy mitovy fijery sy fihevitra aminy ary tsy vo izy rery akory ny mpaminany na mpitory teny tsy nonon ny olona teny fa Kristy tenany mihitsy azy. Indray andro izay raha niakatra tamin'ny tanàna anankiray izy sy ny mpianany dia tsy nino azy sy ny zavatra nataony ny olona ary nanompa sy nandroaka azy hiala amin'ny tanàna mihitsy ny mponina tao. Tezitra ireo mpianany ka niteny tamin'i Jesosy hoe mpampianatra, tianao ve raha angataka izahay hisy afo milatsaka avy any an-danitra handevona an'ireo olona izay tsy mino ny teninao sy maniratsira ary mandroaka antsika hiala amin'ny tanàn'ireo? Fa nitodika Jesosy ka niteny mafy azy ireo hoe tsy fantatrareo ny fanahy ao aminareo. Tsy tonga hamono aho fa hamelona, ary koa hoe aza mamaly ratsy ny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana. Misaora izay manenjika anareo, misaora fa aza manozina. Tsy tao am-pony io mpaminany io ireo tenin'Andriamanitra ireo tamin'ny fotoana nanirahany devoly ampahory rehetra izay tsy mino ny zavatra ataony sy tsy mitovy fijery aminy, fa izay be tao am-pony no nivoaka ny vavany, araka ny teny Kristy hoe araka ny haben'ny ao am-pony tenena ny vava. Ka ny faniriana sy etaeta mafy te ahita ireo tsy mino ny zavatra ataony sy izay tsy mitovy fijery aminy ho ory sy idiran'ny devoly ka hitsinjatsinjaka eran'ny tanàna ny be tao am-pony. Dia izay ny baiko ny lokan'ny vavany na maritra niraka nasainy novitainy ny devoly. Amin'izao fotoana izao anefa dia fantatry mazava tsara ny antony nahatonga azy aniraka ireo devoly sasany any ampitan'ny ranomasina ivelan'ny Madagasikara sy naniraka ireo devoly sasany hanao izay ampahory ireo malagasy sasany eto Madagasikara. Dia satria rehefa ory ny olona dia mitady olona na zavatra mahay manaly izay zavatra mampahory azy. Dia iseho sy ilaza izy fa mahay sy mahavita manaly io zavatra mampahory ny malagasy io. Teo babo ny fon'ny malagasy rehetra satria teo afaka amin'izay mampahory ny nofony. Ka tsy iraraha tsony na avy amin'Andriamanitra io olona io na avy amin'ny devoly, fa izay afaka ny zavatra mampahory azy amin'ny nofony fotsiny aloha ny tadiaviny, dia hanao sorona ny fanahiny izy mba hiatana ny nofony. Resaka ara-panahy avo lenta be io, ary io le nambarako tery am-piandohana hoe misy resaka ara-panahy avo lenta be ao ambadika izao zava-misy rehetra tao Madagasikara izao. Zavatra anankiray koa zany mbola somary nahataitra ihany koa. Misy gazety anankiray zay hitany tamin'ny internet ilay zany mampiariko any tena
dia rehefa nitady vahaolana zay amana ny olana misy amin'ny krizy ekonomika maneran-tany sy ny tsy fandriam-pahalemana ny mpikaroka manampahaizana ny ivelany any dia nisy olona ambony anankiray nanao atso. Oui, Henri, secrétaire général ny OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Tsy mila komite hafa intsony zay fa efa be loatra. Ny ilainay dia olona afaka manala izao tontolo izao amin'ny krizy ekonomika sy mitondra fandriam-pahalemana. Izany olona izany no ilainay, na Andriamanitra io na devoly dia ho raisinay. Dia gaga fa nisy fandaharana nandeha tamin'ny fandaharana tamin'ny tele anankiray nahitako koa an'io mpaminany io nanao antso koa ary nanao fanambarana fa ary bedabery ny olona miresaka hoe zay mba te hiary asa amin'ny pasteur Moyola fotra mandeha any amin'ilay faminaniana resahana izy ity fa dia tsy maintsy atao batisany andra mitapahana ary fesany zay vao afaka miary asa amin'ilay pasteur Moyola dia natrangana le antoko zany iny tsy misy resaka fivavahana satria mba hisaran'ilay fiangonana sy le antoko zany dia amin'ny antoko zany na inona fivavahana misy anao na inona fiangonana ivavahanao na tsy mivavaka ary ianao na ataoke ny finoanao boudiste na hindoiste ianao zany na ataoke hoe trombiste ianao tsy maninona zany hoe zay fivavahanao na islamiste ianao dia le antoko politika zay resy lahatra ny hoe samy matsapa njara hoe mahantra ny gasy manjaka ny kolikoly dia izany no manana projet de société na fomba lalana mahita lalana ivoahana amin'izany ifanomezan-tanana dia raisinay tanandroa fanometanana satria hoe na mampitondra fivavahana anazy zany dia hamonjy ny olona tsy ara-panahy ihany fa na ny ara-nofoko. Tsy misy mihitsy zany hoe mpanjaka tena avy amin'Andriamanitra zany ka hiara-iasa amin'ny mpanompo sampy. Ny atao hoe mpanompo sampy dia ireo rehetra mivavaka amin'Andriamanitra hafa akoatr'ilay nahary ny lanitra sy ny tany. Ary koa tsy misy mihitsy mpanjaka tena avy amin'Andriamanitra marina zany ka anontany na aka saina na ila fanampiana projet de société amin'izay manao azy ho tsindrin-javatra na ireo atao hoe trombiste na ankolaka na mivantana. Amin'ny an'Andriamanitra zao rehefa mivavaka dia tsy azo amfangarona amin'inona na amin'inona ary tsy azo ampirafisina tonga dia tsy ny resaka hoe tsy azo raha-pirafisina amin'ny sampy fa ny problemantsika manko hoe tsy hoe ianareo fa ny problemantsika zanak'olombelona hoe misy aminazy hoe Andriamanitra tsy manampy sy tsy manampy ny tena voalohany indrindra aloha anatin'ny tenin'Andriamanitra tsy misy an'izany fa zao Andriamanitra tsy mila ampiana. Izany zavatra zany tena nampatahotra anazy zany ary ambarako aminao fa na ny tenany zao zavatra zao aza efa tena ny tolona mibavaka ny trano fotoana maro satria miorooro ny tena anambara zao kanefa zavatoza no miandry ny olona raha toka arak'izao zavatra hita zao marina no ho tanteraka rehefa tanteraka io faminaniana tena ambin'ny folo sy roa. Ny tiako anontaniana ihany koa Andriamatoa Fidy dia le hoe resaka faminaniana. Aiza ho aiza moa ny ahafahanao zany mieritreritra fa mety ino ny faminanianao ihany koa vahoaka malagasy izay fiarahantsika mahita fa ao anatin'ny krizy rehetra, ao anatin'ny krizy mafy dia mafy amin'izao fotoana izao. Ohatra sarotsarotra amiko ihany mantsy miteny hoe ho ankina amin'ny faminaniana avokoa ve zany ny fiainan'ny malagasy manomboka izao raha fahenokanao amin'ny resaka? Za zany tsy mampirisika ny malagasy hoe mino, za koa tsy misarika ny malagasy hoe aiza mino, fa misy zany teny milaza hoe izaho toetra ny fanazy ny teny aminao, izaho toetra. Dia za zany te hisarika ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao, tsy malagasy ery fa ny olona rehetra mihitsy hoe izaho toetra ny fanazy ny teny aminao na avy amin'Andriamanitra io na tsy, fa aza mino ny fanahy rehetra. Zany hoe aza malaky mino zany an'le fanahy. Ahoana ny fomba izahanao toetra fanahy? Misy fomba anankitelo nambaran'ny Baiboly. Voalohany ny vo no afantaranao ny azo, zany hoe ilay vokatry ilay etsika zay nataonao no alalanao hoe fanahy avy aiza io. Fa ny Baiboly miteny fa tsy misy azo tsara mamofo ratsy ary tsy misy azo ratsy mamofo tsara zany. Faharoa, nampianatra koa ny Baiboly fa ny teninao, zany hoe ny teny aloka ny vavanao io, ny teny ambaranao no anamarinana na hanadisonanao. Ka iza zany rehefa ny za toetra an'ilay fanahy zay niasa nanomboka tamin'ny 2008 nahitako pirofo ny famarinan'ilay fahitana sy teny zay hitako tena hita fa zavatoza no hitako teo. Dia hoe ho akinona amin'ny faminaniana daholo ve ny fiainan'ny malagasy?
izay le hoe misy zavatra mbola tsara tokony hofantariny olona am'izao fotoana zao fa ny fiainan'ny olombelona eto ambony tany ine raha mandinika tsara zany tsika dia zavatra efa faminanina efa faminanina hatrany ampiandohana daholo hoe am'izao taona de isy an'izao am'izao volana de isy an'izao am'izao volana ntsika antanina man se be loatra le mpaminany eto amintsika eto Madagasikara eto milaza fa maminany ary mahay maminany ano avin'ity Madagasikara ity nefa tsika mbola eto ihany hatramin'izao ka izay mihitsy le mahatonga ny baiboly hoe ty baiboly atanako ty zany misy zavatra maro voasoratra tanaty ty mahakasika ny faminanina sy ny mpaminany mampiasa niny daholo ianareo mampiasa nyty daholo ny olona rehetra fa misy koa ato teny milaza fa hoe aolan'ny olona kely fahalalana zany hoe ny olona kely fahalalana de manolana anyty ny olona anankiray nefa tsy afaka hitombo fahalalana mihitsy raha tsy mazoto mandinika izy de ato anatin'ity baiboly ty zany am'izao fotoana zao de misy famaritana ny mpaminany marina sy ny mpaminany tsy marina ny anaporofona amin'ny lafiny ray aloha hoe marina ny lazay ny mpaminany anankiray hoe tena mpaminany marina izy de misy tanteraka ny zavatra teneny nefa koa misy anankiray koa ato koa manambara koa fa tsy hoe rehefa tanteraka amin'ny atsipriany daholo ny faminany azy ambaran'lay mpaminany de mpaminany marina izy am'izao fotoana zao zany raha tsy tena miditra lalina mihitsy amy resaka ara-panany ny olona de tsy hay anavaka itsony ny tena mpaminany marina sy ny tena mpaminany tsy marina fa rehefa tena tafiditra lalina amin'ny ara-panany ny olona de tsy ampianarin'olombelona tsony izy voasoratra ato zany fa misy fanahy mampianatra azy mibitsika miteny amin'ny foana hoe zao ny tena marina mahakasika an'io zao ny tena marina mahakasika an'io zavatra io fa raha mbola olombelona fotsiny ihany zany no atenain'ny olona am'izao fotoana zao hampianatra sy hitaridarana azy de matetika ho voafitaklay mpamitaka foana izy de izay zany satria tsy afianina anao ny aina fa tao arinan'le conférence de presse zany dia maro be ny olona ny antso ahoana marina ny fandehan'ity zavatra ty ahoana marina azavao tena azavao no mahakasika an'ireo zavatra nambaranareo sy ny zavatra nambara teo de zay moa zany manentina sy mampoesika an'olona foana hoe raha azavaina fotsiny tsotra ohatra zao le izy foy ny fotoana ahafahana amy resaka eto fa misy CD mampiresaka ny olona zany zay amin'io CD io hoe misy CD fa sady misy fanazavana ao no mampiseho an'ireo proof rehetrarehetrarehetra reo de eo zany ny olona afaka mahita n'ilay fanazavana azy aty ny mbola ho azo teny foy ary tiako valinao ihany hoe raha izay faminanina hitanao inona ary vahaolana mety hitrangy eo tokony hajanona ve le fifidianana amin'ny taona 2024 ahitsiko kely le hoe faminanina le ana zany fahitana zay zany fahitana hoe nahita fahitana de mbola niampy ny fikaroana zay nataoko koa de voavomenana marina n'io fahitana io inona ary ny vahaolana tokony hajanona ve lay fifidianana ny fifidianana zany tsy mijanona ary tsy ajanona fa ny olona kosa no mila mamatatra tsara ny fanahy zay hofidiny resaka fanahy zany teneniko eto mbola hafa mihitsy matsy le olona ozy izy fa ny fanahy zay hofidiny satria ny antony izao zava-misy ato ambony tany indrindra atao Madagasikara zao araka nambaraka tery ampiandohana tery dia fanahy no ao an-damosiny fanahy no ao an-damosiny fa tsy no fo mandraha io fanahy io amin'ny mahafanahy azy de tsy voatsapa-tanana ary tsy mety ho hita maso fa misy marika kosa famantarana alalana n'io fanahy io ary io marika famantarana io fanahy io de mpikaroka maro talohako ny efa nahita azy io tao an-damosin'ny firenena mikambana ireo hitantsika tamin'ny sary teo ireo de ny filohan'ny firenena mikambana teo aloha Kofi Annan sy ny lehibean'ny diplomasia amerikana Condoleezza Rice sy ireo firenena ary vondrona lehibe misy eto an-tany ary ireo taremarika enina anankitelo ao aorianan'izy ireo io dia marika famantarana ny devoly arak'izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 7:12 de io devoly io ny ao ambadika izao zava-misy rehetra zao ary mbola tao anatin'ny fikarohana nataoko ihany koa no nahitako sy nalalako ny fomba fampiasana io devoly io olona sy fitaovana isam-pirenena manao izay hatanteraka ny fikasany ny tanjona tiany atongavana de ny ho tonga mpanapaka tanteraka izao tontolo zao sy ny anao izay andraisan'ny olona rehetra io marika famantarana azy io ao amin'ny sainy sy amin'ny tanany ary zao de nahita sy nalala tao anatin'ny fikarohana nataoko fa efa kely sisa dia ho tratra ny tanjony io ary ho tanteraka ny fikasany efa hatramin'ny elabe ny profon'izany de mpanao politika sy manam-pahaizana maromaro
avy amin'ny firenena maro eto an-tany ankehitriny no efa miraisaina ary manana fikasana ametraka fandaminana vaovao iraisan'izao tontolo zao na lay atao hoe nouvel ordre mondial. Izay lazain'izy ireo fa amana ny olan'ny krizy ekonomika sy ny tsy fandriam-pahalemana ary adivana amin'ny kolokolo maneran-tany. Anisan'ny ray amin'ireo fandarana asa ho tanterahan'izy ireo ny ametahana puce elektrônika misy kody taremarika enina anankitelo amin'ny tanan'ny olona rehetra. Ka tsy hisy ho afaka hividina hivarotra izay tsy misy puce satria tsy hisy fifanoloram-bola mivatana tahak'izao misy ankehitriny izao intsony. Ary araka ny fampahalalam-baovao izay efa mileran-tany amin'ny internet dia efa vonona ny ordinatera lehibe toy ny trano etazy roa ny habeny ao Bruxelles ny misy azy, izay anaparitaka io kody eo amin'ny olona rehetra manerana izao tontolo izao. Ary efa nanaovan'izy ireo fanandramana mihitsy ireo fitaovan'ireo ary hitany fa nety tsara tamin'izay nanaovana fanandramana ny fampiasana azy. Ny mahatonga ireo fandarana asa ao anatin'ny nouvel ordre mondial mbola tsy ambara amin'ny fomba ofisialy ankehitriny ny fanatanterahana azy dia misy ireo vahoaka isam-pirenena manohatra ny fanatanterahana azy io noho ny fahalalan'ny zava-doza mahatsiravina miandry ny nofo sy ny fanahan'izy ireo. Satria Andriamanitra efa nampahafantatra teny milony mahakasika an'io fampiasana io taremarika io hoe ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na ny malahelo na ny tsy andevy na ny andevy dia ampandraisy ny marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny andriny avokoa mba tsy hisy azo hividina hivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidia na anisan'ny anarany indro ny fahendrena aoka izay manantsaina anisan'isan'ny bibidia fa fanisan'ny olona izany ary enina ambin'ny 10 no isany. Ary izao indray ny fampitandremana natao no an'ny olona rehetra. Ary nisy iray koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe raha misy miakohaka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany dia izy koa ny sotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoaka ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra sady ampijaliana amin'ny afo sy ny solofara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izy. Ary ny setroky ny fijaliany dia miakatra mandrakizay ary tsy manam-pitsarana na andro na alina izay miakohaka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny na izay mandray ny mariky ny anarany. Devoly no ao ambadika ny projet nouvel ordre mondial sy ny puce elektrônika. Amin'izao fotoan'izao anefa izy dia mampiasa ny bibidia sy ny sariny, manao izay atafapetrahana fotodrafitrasa sy mpiara-miasa maharitra isam-pirenena. Ary ny mahatonga ny Madagasikara sy ny malagasy amin'izao toerana misy azy ankehitriny izao dia anisan'ny firenena atao izay atafapetrahana fotodrafitrasa sy mpiara-miasa maharitra izy. Ary efa kely sisa dia ho tanterana eto Madagasikara io fikasana io satria efa manomboka mandohalika ary tsy ho ela dia koaka tanteraka eo anatrehan'ireo fikambanana iraisam-pirenena ireo manam-pahaizana sy mpanao politika rehetra eto Madagasikara satria izay sisa no an'ny lalana hitan'izy ireo fa hitondra amin'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy ao aminy amin'ny fahafahana. Kanefa dia diso hevitra sy voafitaka tanteraka ny ankamaroan'ny olona izay mihevitra ary matoky sy mihiny fa tena amahany olana sy anampy azo afaka amin'izay mampahory azy tokoa ireo fikambanana iraisam-pirenena ireo. Manana ny tanjona tiano tratrarina sy ny fikasan'ny tiano tanteraka hatramin'ny farany eto Madagasikara sy amin'ny olona ao aminy izy ireo sy ho taremarika famantarana enina anankitelo an-damosiny io. Ary tsy ho ela dia ho azo ny ho intereny io satria efa ho tafapetraka eto Madagasikara ny fotodrafitrasa sy ny olona iara-iasa maharitra aminy. Ao aorianan'ny fifidianana amin'ny 13 raha tsy misy fiovana ny kajikajin'izy ireo. Dia raha hifidy zany ny olona amin'ny 13 dia zao hoe fataro tsara ilay fanahy izay ho fidinao sy ny tena tanjony marina. Fa misy olona hitanao hoe ty avelany tena tsara mahafinaritra fa ny fanahy ao an-damosiny tsy mifanaraka mihitsy amin'ny eritreretanao anazy. Eny ary Andriamatoa Fidy ny farana sady ny fotoanantsika tamin'ity androany ity dia efa makasitraka anao ny vahiny teto fandaharana. Dia misaotra anareo nanasa teto amin'ny fandaharana zany dia misaotra anareo rehetra koa tao anaty aty atokantrano naharitra ny jery sy ny ainy hatramin'ny farany teny atsipitra farany dia zao hoe misy programma goavana be tenyny devoly ho tanterahana isa-pirenena maneran-tany avo lenta be
ny politika ampiasain'izy io a hoentina mamitaka sy mambabiny olona mba ho tafalatsaka ao anatin'ny velam-pandriny. Mila manana masom-panahy mahiratra sy sofina malady isika olombelona amin'izao fotoana izao a mamatatra ny fanahy miasa ao anatin'ireny olona tsirairay avy mitarika atsika amin'izao fotoana izao ireny. Misaotra tompoko. Ankasitrahana ianao tompoko lasy tompoko vavy nanaraka ny fandaharana tany atokantrano tany amin'ny herinandro indray ny fotoanantsika. Veloma tompoko.